Amen. Niantony faharoa dia
fiadimapolo taona androany ny tenako ary izay ny safikianako ihany koa andora-tenako androany ary dia amin'ny fifaliana no niaterako vaovao am Jesosy Kristy ary nialaisina reo fiangonana adventiste ny tenako isan'ny kristiana ary velorena le hoe ny fanampy faminaniana ny filonan Jesosy Kristy ny filonan Jesosy Kristy koa ingene iainana zany isanandro ny tenako ambany fahasoavana atsiana zany fa isika rehetra mba velon'ity pasteur ataoko manaraka sekretary pasteur manaraka ama dia resaka tia izy dia marary ianao fitsikirana tana anaty raha mahafinaritra ny hirahira dia ho joro mahatoky amin'ny fefiny faharoana mbahoazo memopatany foana famarana Partia rehetra tamin'ny Fédération Madagasikara Afovoana no iarabana ianao amin'izao famoratena izay nataonao izao. Faly dia faly tokoa izahay no izany. Ary ny rarinay dia mba hitombo hatrany ny fitiavanao mamaky sy miaina amin'ny ten'Andriamanitra sy ny fanahy faminaniana izay vao nambaranao teo. Ary hitombo hatrany ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra manolomatonga ny Jesosy Kristy tompontsika eo amin'ny rahamanitra. Dia fikalinao anay any manolotra amin'ireto fanomezana ireto DVD fanahy faminaniana izy io dia avaitsany koa azy dia amirary DVD fanahy faminaniana Iamono no valanako azy fiara-mianatra tamin'ny vadiko izy io ray chambre raha tsy diso ary matetika no miresaka momba azy ny vadiko ao an-trano ao. Androany amon dia tonga telo ny filohan'ny union sy ny komity ao amin'ny union miarabanao noho izao toko fahasoavana lehibe atolotry ny tompo anao izao. Ary miteny izay nifidiny Samuel ho anao amin'ity ariva ity dia ilay ao amin'ny Ezekiela fahatelo amby telopolo. Mino fa eo Sever izy kanefana dia angatahaka ny Kaleba mba hamaky an'ilay izy. Koa ianao ny zanak'olona dia efa nitendreko pitilo any taranak'Israely ka raha maneno teny aloako ny vavaka ianao dia izany hoentinao manana atrazy. Ny familianay izay vady voalohany indrindra zaiko hoe ny komity union sy ny lehibe union zany dia niatonganao mpitsily ao amin'ny fianakavianao voalohany indrindra. Sy ao amin'ny fianakaviana rehetra zanaky ny mpitandrina ireto ary ny fianakaviam-be milanitra ka dia tena izay tena renao avy amin'ny tompo dia ho lazainao aminay izay mpiara-miasa aminao akaiky. Manana fanomezana kely dia kely izahay kanefa vokatry ny fo. Ary inoko fa ampitombo ny filonao izany, ampitombo ny fitiavanao ny an Jesosy Kristy voalohany indrindra, ampitombo ny fitiavanao koa ny Baiboly sy ny fanahy faminaniana. Misaotra betsaka misy hira tiako be ary za moa ny namonina ny tolona eo angatako iarana hira aminareo famarana izao fotoana izao. Izaho mitendry hira azy amin'ny andininy voalohany ary faharoa ary ny andininy fahatelo dia iarahantsika rehetra tonga eto an-tranonao. Valapolo taona lasa no iarako hira io teto ary takany Solomon na Davida izay tao fahatantarangasa fa rehefa tonga ny fahatelony Solomon sy Davida dia mitombo ny fahatsapana ny fitiavany ny Jesosy Kristy ilay mameleloko azy ary malovika azy ary izany no iarako iranareo
manao hoe ny anto rehetra dia atolotra an Jesosy Kristy anytokoazy. Donga eto an-trano mivory izahay manasantsika izany
Thank you very much. Sudah kita pakai